faly tonga sy matsara tontitoerany ity indray ela dia ela tokoa zay satria tamin'ny voananokana olona izy ity no tonga teto ny tenaka dia mahita an'izao zavatra fiovana zao dia hita mihitsy hoe mandroso sy mihazakazaka le asa raha ny fijeriny asa raha hoe amaha-olombelona zany le izy dia tsy azo tseretina mihitsy hoe ohatr'izao fandroso satria raha ny ampita-dranomasina anao zany mijery an'izao zavatra zao dia tsy maintsy ampiasaina zany fitaovana vy be reny na grue zany kanefa ny eto tamin'ny andro faraotsika fa dia tena mandroso le izy ny zavatra tsapa zany hoe tsy very maina zany ny vola alefa sy ny M7000 zay arotsaka zany amizy fa tena hita mihitsy hoe miasa araka ny tokony izy zany le asa mandeha araka ny tokony izy lisa tena miazakazaka be mihitsy dia mbola manentana hatrany tsika rehetra enona tsy ny apokalypsy irery ara na tsy ny mpikambana amin'ny M7000 irery ara zany zay vonina nampy zany amin'izao asa lehibe zao zay trano le anisan'ny lehibe maneran-tany eto Afrika zany dia manentana antsika na olona tsotra na mpikambana namana koa raha dia tsisy akanavaka zany dia manasa antsika rehetrarehetra. Ankoatran'izay toy zao nareo avy any ampita-dranomasina tonga eto anatin'ny fotoan-dehibe ankoatra izao manao nampampitsian'ny olona vany anaty an'ity toeram-be international. Zay manokana zao misy eo amin'ny 10 eo zay tonga aty manatrika an'izy io da reo tsara angamba zany hoe frais de déplacement zany ny olona ray zao ny aty zao raha haute saison moa filazana azy farafakely eo amin'ny 1500 € tanareo zany valeur zany tombo 10 zany zay zany hoe misy zany fitiavana amin'le izy nefa maranana ny radio dia miaraka manentana miaraka tsika rehetrarehetra zany miaraka mifaly sady fampisehoana an'izao tontolo zao koa hoe misy zany fiangonana zany ary velo zany fiangonana zany indrindra koa zany radio fanambarana zany dia velona fantatr'izay koa fa misy ny radio internet zay mandeha raha zao tontolo zao anisan'ny zava-dehibe koa io radio internet io satria ratsy mangaika zany io radio io ahafahana manaparitaka ny filazantsara maneran-tany naiza misy azy dia izay ny antony ity. Mandeha tsara ny asa fa raha zao fandehan'izao mety eo amin'ny 3 volana angamba raha ho ela dia vita ity dalina tapany voalohany amin'ny fandrohana ity satria fa kelikely ihany izy io sisa dia isaoran'Andriamanitra isaorana koa tsika zay voakan'Andriamanitra mbola mihazakazaka anatin'ny M7000 ary tsy janona raha tsy efa vita ty fiangonantsika zay atao hoe lehibe indrindra ty tena aloha farany taona angamba efa vita daholo ny dalina tapany mety hiditra amin'ny étage faharoa izy hitana daholo tsika tsirairay avy fotoan'Andriamanitra zany ny fiangonana sy ny paroasy mba nomana an'le kofaofa zany le fotsy sy manga fa ho an'ireo avy any amin'ny faritra sy manodidina faritany dia ny régional no mikarakara anazy sy ny fobe dia izareo no mizara an'iny rehefa tonga eto tanàna ny vahiny rehetrarehetra zany ny régional no mizara azy zakany amin'ny toerana hivatanana na fiangonana hivatanany olona na any amin'ny PP na any amin'ny lycée na any amin'ny CEG ny hivatanana dia ny régional no mizara ireny itsika zany fa itsika eto tanàna zany dia samy efa mikarakara an'izy efa nisy esa teo zao fa naseho teo Andomarina ny amin'ny ekofoka mangamanga dia mba atao tena manga tsara beroa tsara izy mba tsy lasa Bruxelles fa manjary tsy mivoaka tsara izy dia ho an'ny lehilahy fotsy moa ny akanjon'ny lehilahy dia atao fotsy koa ny lehilahy dia ny vehivavy beroa dia atao beroa koa satria rehefa mitsangana ny tanana zany dia miavaka tsara amin'izay le fotsy manga rehefa manandratra anazy ambony zany dia nisy koa moa ny antsoina atao zany efa nandeha teto amin'ny radio tamin'ny tokotenina ataoko ireny koa hoe
andray vahiny maro dia maro tsika eran'ny Madagasikara sy ny manodidina dia zay mba malala tanana mba afaka manolotra na vary ray kilao na papagolo na ray gony na ray taonina dia mba terinao amin'ny foibea ireny sakafo ireny zany vary ireny na voatabia ray kesika ary na ataontsika hoe ovy ray kesika hoentinao karoty tongolo mba atao sakafo an'ireo vahintsika rehetrarehetra reo fa zay ny tena mampiavaka atsika zay firaisankinatsika sy ny fifanomezana tanana zay ny manao gideona rehetra-pandeha hoe mba hanome sakafo amin'ny namako na ny havako ny mpiray-fanentana namako zava-ngeza be zay aterinao amin'ny foibea zay zakatsika na raha-bola mety aminao na hitondra zavatra mivaingana ianao dia fa misy tompona andraikitra mandray azy zany mba hifanampiana amin'ireo namantsika ireo indrindrandrindra moa ireo namantsika zay tonga aty nefa ny mety tsy manana frais hiverenana dia mba miezaka tsika mifanome tanana mba manampy ireny foton'Andriamanitra ireny satria mietraretintsika hoe hofenontsika olona eo amin'ny 100 000 eo eny anala-moenty sy ny collision mohiny raha mitondra olona ray fotsiny tsika mahatondra olona roa anao telo moa dia vomaika zava-dehibe mba andray miafatra mitondra-bavaka ny candidatsika ary andray fitahina sy fahasoavana koa amin'ny 11 io zany eny amin'ny collision famaranana fankalazana ny faharoapolo taona ny radio fanambarahana dia sy ny fiona-be maneran-tany ny fiangonana apokalipsy ny sabata 1 aogositra ho avy izao etsy amin'ny Coliseum. Ny fotoana dia hanomboka amin'ny 7 maraina ary arahana amin'ny président Mayolla Mivady koa anasanana ho fiangonana tsy akanavaka antoko politika mpanao fanatanjahantena isan-karazany amin'io ihany koa ny tondrana-bavaka ny candidat Mayolla sy ny firenena malagasy anzo eny amin'ny Coliseum. Tongava maro zavatra tsy hain'olombelona zany fa hain'Andriamanitra